Nampiatrano ny fivoriana tampon'ny vondrony Komeza i Madagasikara ny 10 Oktobra lasa teo. Azo lazaina fa nizotra tamin'ny atsakany sy ny andavantokoa ny fampiatranoana iny fionana tampony iny. Ary fandraisana lehibe ho an'i Madagasikara ihany koa ny fahatongavan'ireo délégation mpandray anjara avy amin'ny tany maherin'ny roapolo ao anatin'ny vondrony Komeza. Naresy ny diplomatie malagasy satria dia tsy vitsy ireo manam-pahefana tonga teto an-toerana nandritra ny fionana tampony iny. Anisany vahiny manakaja tonga teto Madagasikara moa ny filoham-pirenena Zimbabweana Robert Mugabe. Izy tokoa moa no tsy halala ity filoha izay anisany efa ela nitondrana indrindra taty Afrika ity. Efatra amin'ny taona 1729 tokoa moa no nanomboka nitondra i Robert Mugabe. Anisany filoham-pirenena tonga namaly ny antso sy nanome voninahitra ny Madagasikara ihany koa ny filoha zambiana Edgar Lungu. Maro ihany koa anefa ireo filoha-lefitra nanome voninahitra ity hetsika tampony ity. Tonga teto ny filoha-lefitry ny Soudan Sabo Mohamed Abdelrahman, ny filoha-lefitra avatsy Kenya William Ruto, toy izany ihany koa ny filoha-lefitry ny firenen'ny Burundi Botore Joseph, ny filoha-lefitra Comoriana Jafar Ahmed Said Hassani ihany koa dia tonga nanome voninahitra ny Madagasikara. Ny fanjakana Swazi koa dia tonga nanatrika ity fionana ity. Tonga teto koa matsy ny Premier Ministre ny Swaziland Barnabas Sibusiso Dlamini. Ny farana moa ny fivorian'ny Komeza iny fa ho avy kosa ny fionan'ny francophonie amin'ny volana ambony io. Efa miomana tanteraka moa ny fitondram-panjakana hiatrika izany ary amin'izao fotoana izao dia fantatra fa efa maherin'ny 40 ireo firenena no azo antoka fa ho avy anatrika ity fivoriana ity. Efa azo lazaina fa miverina amin'ny tanjany tsara ankehitriny izany ny diplomatie malagasy.